Alléluia. Ty amin'ny fifanina lehibe indray raha lasana vavamalala ny eo amintsika amin'izao fotoana anio izao dia tonga ny fotoana zay ionantsika ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maresy zay miaraka aminay isanandro manototosana fandarana zao eo koa nareo zay mpijery nareo mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana dia ho tahin'ny tompany sika tsirairay avy dia mirahaba tsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto androany misotranao sahady na dia efa alina tahaka izao zany andro dia mbola eto indray tsika mbola vonona nareo hiaraka aminay ifampahery anatin'izao fandarantsika izao indray dia ilana tsy moa ny fahatarana ny antony samihafa dia tsy tafanomboka lolotsika fa zaotsika fa tafatomboka dia fisaorina natolotra anareo mbola eo ty any ianareo na dia efa somary taratara tsika ka da natompo amintsika rehetrarehetra rahanao vao tonga eto dia ny fanirianay dia ho lasa hifankazatra aminay eto ianao ho eto indray ianao rapitso ho eto indray ianao ravakapitso hatramin'ny zomantsika eto foana dia tonga soa matoky izay fa hitondra fampahirezana ho anao izao fandarana zao matoky izay fa hitondra hery ho anao ity fandarana ity amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay zarainy eto ka raha androany anao vao tonga eto dia maritatra amin'ny farany aza misalasala koa miaraka amin'ny ankizy miaraka aminay ato anatin'ny commentaire rehefa misy zahatra mahakasika anao dia aza misalasala atao voatriny efa paketo foana ianao. Alléluia. Tonga soa dia mahereza isika tsirairay avy androany niditra teto voalohany ho anareo efa mpijery eto kosa dia raha latojo ny tafiditra teto voalohany androany dia tahiny tompany ianao raha latojo dia fahasoavan'Andriamanitra hirotsaka tahaka ny ranon'oram-batravatra eo amin'ny fiainanao dia hotsapain'ny tananao zany falebiazan'Andriamanitra izany dia tahiny Jesosy raha latojo dia mahereza hatrany hatrany mahareta hatramin'ny farany nanaraka azy raha navavy Fianaranakoto navavy Marizô Mami Eliana artizanay de Madagasikara Lina zany Erika Koda Tinarakoto Arzaka Soa ofisialy Marina Tiana. Alléluia. Maria Tiana efa mpiaraka amintsika eto zanahary ambony Valera taloha izy dia Mariana Tiana zao ny anarany. Alléluia. Kadaka Verselina Tsiry Amboaramiel Rodine tonga soa Berta tonga soa Angela Misfit Lala Sandola Emi Manambotso Razana Monika Yama Sandra Akonina Verselina Samina Kamaladin Jesosy Mamy Sarandry Tirira Albenja tonga soa. Alléluia. Tonga soa Fabiola zanakadapa izay vao vita batisana araka tamin'ny navavy Tinarakoto Arzaka tamin'iny tamin'ny sabata teo ny aina maheno soa dia tahiny tompo Mama Valtina Erika. Alléluia. dia tahiny Jesosy Azasika Patitsy Kodaniela Yama Soameva Nambintsoma Makrina Rantanira Marie Charline Mampionina Mama Valtina tonga soa Razonroso Olga ao ihany koa Erika Mama Valtina maromaro voateny Lantonirina Rolianisha tonga soa daholy faly foana mahita anareo itody rahony soa Tojo Mikael zay mitagean'ny Lorety Tombosoa egnany ho tonga eo ohatry manao loto mahita an'ilay direct za reto za koa ary mba mitady anahako eto raha nabavy artizan fantatry hoe za manao live mipazitsika andramiko izao dia za koa mitady koa vao mahita fa tsisy hoe tonga dia mahita lasa zay ilay zava-misy fa dia lana tsiny fity tahiny tompo ao ihany koa Azasika Patitsy tahiny Jesosy daholo nareo
mahafinaritra mahita anareo io koa ranabavy lalafa mitage andravaka ny anarova ekaneho tonga daholo ny olona zay invité nareo reny tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ny anomboantsika ny fotoana aloha tahaka ny mazatra de andolo atongotsika mivavaka izy ty bonsoir Maniko tianarakoto arzaka tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra na elona tahiny tompo avy hatrany tsika de hiditra amin'ny ndre mantany etseromy MP mihitsy ny anabaviny anamainiso zay le zava-misy aloha de samy mezaka tsika ary rehefa ohatra koa hoe tafiditra tsika de mba partageo le izy satria raha partagenareo le izy de mba hitan'ny olona hafa ihany koa fa misy olona koa ny mila an'izao fandarantsika zao samily tansiata iny Jesosy ndao ary loha amireo zatreta de aloha tsika hivavaka metraka zao fotoana zao mpiaratan'Andriamanitra tsika ka androany ny kipiaraka amintsika ty hivavaka fanomboana ranabavy Rodine avy any Koweït de nitondra ten'Andriamanitra androany surprise be olona vaovao be mihitsy vaovao be nitondra ny ten'Andriamanitra eto de ao ihany koa nitondra ny vavaka firenena ranabavitsika Rolianis nitondratsika ao anatin'ny toriteny ny vavaka firenena amin'ity androany ty andao ary tsika aloha ary tsy mety atao partage miandry kely tsika de mandeha elaela io de afaka atao partage amizay raha zany de tsy maintsy misahirana kely manao le copier le lien de ino no alefatsika amin'ny olona na alefatsika amin'ny groupe sy ny fizarana zay ataotsika zay ndao ary aloha anomboka ary tsika anomboka ny fotoam-bavaka anomboka ny fandarana ndao mpandrotsika ny anabavitsika Rodine avy any Koweït izy nivavaka ho an'ny fanomboana tany tompo ranabavy Rodine anao ny fitenenana faly miarahaba ho an'ny pasteur ny tenako ary faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy mbola tafahoana eto amin'izao fandaharana vavaka fiambenina izao de vavaka atsika ry Andriamanitra rena izy ny an-danitra isaoranetiko ianany ny fitantanana sy fiarovana ho anay nandritra n'iny herinandro iny ka trahatra izao herinandro vaovao izao isaoranay ianany fitanterahana ho an'ny zavatra rehetra zay nataonay tamin'iny nisy ny mpanompona zena ny olatra ny tenany eo anatrehanao izay roa amin'ny rahavavy niditra teo amin'ny rano batisa ka tanteraka sy lavrary izy reny Jesosy misaotra anaty koa izahay ary ankehitriny tompo raha misy zay zavatra zay tsy araka ny sitraponany ataonay nandritra n'izany de hifonanay eo anatrehanay izany mangataka famelan-keloka aminao izay satria ana lehibe famindrampo be mpamela heloka anay tsirairay avy ka raisy izahay tompo ka vognanaradianao ankehitriny ireto mpanompona zay hitonga ny hafatrao engane ny hafatra zay enti ny mpanompona eto afafeto engane tompo ho tafita somantsara aminay tsirairay avy raha koa fafanana masina izany teny izany mba hiraikitra ao amponay tsirairay avy izany teny zay afafeto izany Jesosy malala o satria tsy nandehandeha fotsiny izay tonga eto fa misy zavatra zay tianao atongavana eo aminay araka ny teninazy zay manao hoe hanomesena anao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao aho hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsaina anao aho fantatry Jesosy hanolotsainy ho anay tsirairay avy tokoa ianao ary hanome lalan-kalehana ho anay tsirairay avy tokoa ianao ary hitsinjo anay tokoa ny masonao mba tsy idirany fahafaly zay hanafika anay tsirairay avy engane zay teny zay afafeto ho tafita amireto mpanompona zay hiainy zany hafitra izany mba tsy verimena fa tegna ahitana vokatra bebe koa eo aminao tokoa izany raha misy namanay zay manana hetaheta aoka ianahanina fengany diany ka hiatrika izao fotoana izao mba hiainy zany hafitra avy aminazy zay masambotra anay izany izay mamelombelona ny fanahinay izany ary reto koa Jesosy ny mpanompona zay hamelabelitra ny tenina pasteur engane anahan'ny fanamasina ho azy mba ho tanteraka sy lavrazy zay teny zay afafeto mba haizanay bebe koa ny sitraponao any mpanompona zay vavaka ho an'ny firenena raha koa fanana masina mba ho tanteraka sy lavrary zany vavaka firenena zany ho tafita amin'izany vahoakanay tsirairay avy ary ny mpanompona zay haminty ny toriteny eto fransay engane tompo mba hitafita amireo zay tsy mahay teny malagasy mba tegna hanolo tegna aminao koa izy ireo mba ho voavonjy amin'andro farany ary
arety koa Jesosy ny connexione rehetra raha koa fifanana masina mba handeha tsara ary ny fitaovana zay hentinety raha koa fifanana masina mba tegna tsy hisy anjakany asany devoza asany satana zay mpanabataba mpamitika zay mpamitika ho any tsirairay avy tsy manankety tsy manampahefagna eto izany fa ny teninay no hitoetra ao anatinay tsirairay avy tsy tahaka ny diranay eto no hivoahanay eto fa ahery hatanjaka ary hazo fanasitrana eo aminao izany vafoka zany apetraka eo ampelatananao ka resy hanjakao amin'ny anarana Jesosy mahavonjy anay zanak'olombelona. Halleluja, amen. Halleluja. Akasitraka indrindra andranavavitsika rodinina tao anatin'izay vavaka matsiro mahafinaritra miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izay dia Jesosy any amaly fitianao dia makasitraka indrindra fa dia zava-dehibe tokoa ny fandraisana anjara izay ataonao sy fitondranam-bavaka zava-dehibe fitondranam-bavaka dia misaotra ranavavy rodinina fa matsiro mamy ny vavaka izay nentinao dia maherezatra any hatrany Jesosy amaly fitianao. Tahiny tompo Frangina Condrina izay mbola sanavako teo Iladanina izay razana Monika ihany moa zany Tina Rakotoary Zaka Verselina tahiny Jesosy isika tsirairay avy zay no hoe fa hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika milohan'ny tenin'Andriamanitra fa dia andorotsika inohira anankiray iomakomananareo amin'ny tenin'Andriamanitra dia tahiny tompo koa raha Jonatana dia tahiny tompo misaotra anareo koa makasitrika andry zareo fa dia mampahery azy foana ny fankasitrahana izay ataontsika tsirairay avy. Voninahitra anao amin'Andriamanitra fa somary chargé kely mihitsy ny fotoanantsika tamin'iny weekend iny satria tamin'ny sabata teo dia natao ny niditra tamin'ny ranon'ny batisa andranavavitsika fampiolazana-kandapa ary ny vitaina tamin'iny sabata iny ny fitondrana ny ino moa izy ity ny batisany ny fanitrihana izay isaorantsika n'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra atsika misolo tenatsika any Koweït dia tsy iza fa ranavavitsika $100 no nanolo tena nanidrika azy tany anaty rano isaorantsika ranavavy $100 zany vita soma tsara ny batisa andranavavy fampiolazana-kandapa tena chargé fotoanantsika tamin'iny weekend iny etretinareo fa tamin'ny sabata teo anniversaire ny zanakay feno fito taona somatsara fiaro ty tamin'ny sabata fito taona izy le zanakay alohan'ny farany zany lehilahy matoa fa dia tena tsy nisy fotoana na dia nanaovana nanaovana inona satria hatramin'ny alina teto mbola délivrance tsy délivrance atao anatin'ny groupe vita sabata iny dia tena hoe feno asan'Andriamanitra ny fiainana ary ny alahady koa dia nyroso tamin'ny batisa andranavavy Tina Rakotoary Zaka tany tao Paris moa tokony atao le izy dia efa tonga tao amin'ny parc tao Montsouris dia nijerena tsy possible nanaovana an'izy tao dia lasa nandeha nakany amin'ny quai nino moa ny quai any misy quai zay any Ivry dia tany no natao tany amin'ny nanaovana batisa andranavavy na tsiry amboaramielina na inambinina tany izy nanaovana batisa azy dia tany koa natao Tina Rakotoary Zaka tamin'ny omaly ary dia tena fifaliana efa tamin'ny 9 alina izay menakavy kely na mahery vao tonga taty an-trano fa tsy nahatsiaro reraka satria tena hoe feno fifaliana ny amin'ny zany fahavitany zany asan'Andriamanitra izany ka dia isaorantsika n'Andriamanitra zany Jesosy no nitahantsika na fitotosany zany ary dia manasa anareo ihany koa nareo izay mbola tsy niditra tamin'ny ranon'ny batisa dia teteny aminareo hoe akaiky Jesosy tena ndotsika anolo tena midirynareo zany tena miteny antso avo ity antsoko ity mantsy dia zao raha ohatra ka tokoa ny tokoa tsy fampitahorana anareo izy ity fa raha tonga Jesosy dia anareo nefa tsy vita batisa dia amin'izay fotoan'izay nareo tenenina hoe efa nitenenina reo efa nanaovana antso avo impirynareo fa izay mihitsy atao batisa ary havana no vonjena ary midirynareo
tena hoe midira maneke hiditra anatin'izany hoe batisan'ny rano zany batisan'ny rano be de ny batisan'ny fibebahana izany zay takany natao tamin'i Jesosy. Ozy le olona nanontany tamiko maly tonga tany izy nanotrina tany fa gamosy izy tsy le rano le atao kely ohatry zao. Tsy iny ny batisa fa ny batisa tena miromboka taka nanaovana andry ireo olona rehetrarehetra ireo ihany taka nanaovana ny Jesosy. Raha tamin'ny rano kely natao tamin'ny Jesosy de iny koa ny atao tsisy ataon'i Jesosy ny atao fa matoa Jesosy na de tsy mpanota azy de nanaiky no atao batisa ihany mba ho atsika mba ho fampianarana ho atsika mba inotsika de zay mahatonga atsika manao batisa ny rano. Ka za manentana foana raha ohatra reo manam-panirino de miresaha aminay. Eto amin'ny fandaharan-dramoka izao de averina fotsika foana fa eto tsy hoe zay te atao batisa de hoe aromboka fotsiny fa mianatra baiboly aloha ianao de vitanao ny fianarana de miroso amin'ny batisa. Am'izay fotoan'izay ny anton'le izy am'izay fotoan'izay tsy hoe vita batisa fotsiny ianao fa azo antoka fa olom-baovao ianao ary mandroso ara-panahy ary ho any an-danitra isika. Mahatonga anareo izay vita batisa dia tonga de raisina ho lasa mitory-teny manomboka manao asan'Andriamanitra. Aza matahotra nareo fa izay koa de manome fiofanana mitory-teny ho an'ny ankizy izay efa vonona hiroso amin'izany de miditra manao asan'Andriamanitra ho any an-danitra ny tanjona. Mba ny ahitana anareo hoe vita batisa tsy mihemotra tsondry manam-piavan'i Jesosy ny anton'le fianarana. Halleloia. Mitombo amin'ny fahamasinana mitombo amin'ny fahamarinana fa ho any an-danitra isika de mahereza. Mbola misy moa ny batisa mbola misy moa ny batisa izay mananontany ao ambadimbadika ao fa somary fenofeno ny programantsika. Itenanao fotsiny zao hoe amin'ny herinomaly amin'ny lahady ho avy zao tsika eto amin'ny fandaharan-dramoka izao de misy zanatsika eto hiroso amin'ny fanambadiana. Halleloia. Anatrika mariazy ndray zany tsika amin'ny lahady zao fa tsy batisa ary tsika eto amin'ny fandaharan-dramoka izao mihitsiny no anamasina izany anamasina sy tsodrano zany fanambadiana zany amin'ny lahady ho avy zao tsika dia anatrika batisa. Raha mety ny réseau ny connexion raha tsara ny connexion de manao live tsika amin'io de hitanareo izy ary zany olona andeha hanambady eto zany de anatrika fanambadiantsika ary sakafo be koa tsika. Halleloia. Hiara hifaly tsika de ao aorianan'izany de mitoy foana moa programantsika aza diny fa any amin'ny tapatapaky ny volana mars any tsika de manana programa mahafinaritra koa hitranao séminaire anankiray tsika mandritra ny herinandro tsika nao ny séminaire io tsy mora ihany koa manomana an'izany fa fanahy masina no anampy atsika ao anatin'izany. De ao ihany koa zao de efa lazaina amintsika sahady filazan-draharaha moa neto ny pasika atsika amity de amin'ny 15 ny volana avril zoma izy io ivoa sabata. Tamin'ny Pentecoste nareo tonga de atrano daholo ny akabetsahany tsy ny akabetsahany fa maro nareo tonga ty nareo teto Europe niakatra taty daholo ary zareo avy any Allemagne ary zareo tany Suisse ary zareo eto Frantsa tany amin'ny province ny ao Paris tonga taty. Halleloia. Niary nanatanteraka Pentecoste tsika ary nahafinaritra amity de famba faniriana mivady efa hatramin'ny heritaona mihitsiny hoe Jesosy mba faniriana mba eo amin'ny pasika tsika raha mbola misy ny fafahana raha mbola tsisy ny sakatsakana ka mbola afaka misy zany connexion zany mbola tsy tapaka amin'ny Facebook ka mbola afaka mihaony tsika menakavy de indrao mba ity mipasika farany raha tsika tsy fantatritsika zany fantatritsika tsara moa ny zavatra izay mety hitranga mananotanina ny sakatsakany isan-karazany mitikodina ny zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ezaka tsika ihany koa amity anatanteraka pasika irana zao sady de efa miteny anareo fa mipasika atsika amity ho anareo izay afaka de aty atokantrano no ataotsika ary hitandrina pasika tsika ny zoma alina fa 15 ny volana avril de mitoy mazava ho azy fa amin'ny alina foana ny pasika ny ataotsika de manao pasika aty tsika matory aty zany rehefa vita ny alimbavaky ny pasika mifotsika tonga de commencement tonga de efa en ligne tsy ina moa zany tonga de efa manarika mivantana ianareo amin'izany fotoana zany mitoy amin'ny fotoam-bavaka sabata zay mbola afaka mijanona de afaka mijanona
ny sabatalina de latsika manao andro firavoravona fisakafoanana fotsiny fifaliana anaty fotoam-bavaka fiderana tsisy ohatr'izany modinareo ny lahady arivo zay zany mba programatsika apetraksika am' jesosy daholo moa zany rehetrarehetra fa zay ny faniriana lalina ty anatiny avady ny antony matonga atsika manao zany de zao tena tsy fantatsika zay ambadiky ny apitso zavatra miazakazaka be io ty 2022 ty de feno surprise ary mandroso makany am'izany ty zao tontolo zao ty vitanareo tsara zao ny zavatra mitranga kosa fa defa roso makany amin'ny fifehezana ny olombelo leto ny elita ary ny fivavahany ty nisany zavatra ho velonkelina voalohany aorina kely eo matokany amin'ny tenareo tsy ezakitsika ny anao an'izay fety zay sao mba hoe aorinao tsy afaka ioana tsontsika anao an'izany pasika zany sy anao an'izany fotoam-bavaka izany ka de tahiny jesosy tsika rehetrarehetra zay no ela lavalava amin'ny filazan-draharaha anao hiritsika de afetsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra iza ndray arynareo mba afaka hitsatoka iza ny toriteny eto androany zay izy vo hitoriteny voalohany iza ary zany iza ary ny olona hitanao hitoriteny voalohany eto zay izy vo hitoriteny voalohany samy mitsatoka ao anatin'ny tiry ty ndao ataotsika tira mafinaritra be de tsy nanenenako jesosy aza nenenanao koa ny tonga eto aza nenenanao naloha tena hoan'Andriamanitra aza nenenanao ny vita batisa aza nenenanao ny tonga lasa mivavaka be ho tahiny tompo isika rehetrarehetra mahazo miteny iza dinarakoto zaka ozy izy ny olona ndao ary lotsika teo de anao hira ho voninahitr'Andriamanitra mahereza daholo namonjy ny fiainako sakafo azo fonao anao ito oetra izy zaka amin'ny fiainanao rehetra Solo di fiadanana di fitali Anjamde musapanao Fatseneni nyanao Sinanene nako Sinanena lajayanao Kami atsari samado di fiainaku Azu antukani wariko Sinanene nako Zayanau, muli fami japunau, sawau sawacha. Sila ulang mabot kubesaila, hai muli sanau, jadi mula misi pupunaila, apa lusu
zayanao Kamiatsari sangazo ni fiainako Azo antokany waviko Silanenenako Silanenana zayanao Uni famijapunao Zao ao savatra Famijapunao Zao ao savatra Alléluia. Soratsika n'Andriamanitra izany hira mahafinaritra be zany. De fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy de andao atsika tonga de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa niteny teo daholo moa nareo ianona iza de maro taminareo rehefa nahintsatoka sady misy miteny hoe Naël, misy miteny tao hoe Herbetina, misy miteny tao hoe izavy any tena marina tsika moa ny olona nitoloteny hoe tena ankizy efa vita batisa de hitatsika fa vita batisa maly tokoa zany ranabavy tia narakoto arzaka izany de tsy niandry ery izy ravana malala fa tonga de androany izy de efa navita ny toroteniny ka de isaorantsika n'Andriamanitra zany ary pahirizantsika azy hoe mahereza fa hita le hafanapo ho avy tsy ho ela akory ranabavy Fabiola androandro anjarany tia narakoto arzaka de arapaitsika izy Alléluia de apahirizitsika ihany koa izy matoka fa matoka ravana malala fa apahirizitsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ndao ary tena resy ny baibolitsika akaterana tsara lasarytsika tia narakoto arzaka anao ny fitenenana tahiny tompo. Faly miarabanareo ny tenako tafiaraka aminareo eto amin'izao takariva izao. Voalohany moa no toriko an'izao tenin'Andriamanitra zao dia mankasitraka be deaibe an'izy mivady ihany koa ary ny ankizy rehetra izay nitondram-bavaka sy niaraka hatramin'ny farany ihany koa ary indrindra fa izy mivady izay tena nanosikay na tongavako an'izao toerana misy izao ary anaovako ny sitrapon'Andriamanitra dia ho tahiny Jesosy anetsika rehetra dia voninahitra sy dera amin'ny anaran'ny Masina indrindra. Hiaraka maka ny tenin'Andriamanitra ary isika amin'ny anaran'i Jesosy no amakiko izany. Ny toriteny ho vakiko eto dia hitantsika ao amin'ny Jaona 7:20 andininy 4:7 ka hatramin'ny 5:10. Jaona 13:44 jusqu'à 50. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiko izany teny izany. Ary Jesosy niantoka nanao hoe izay mino ahy dia tsy izao no inony fa izay naniraka ahy. Ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izao tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy toetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izao tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara n'izao tontolo izao aho fa hamondry izao tontolo izao. Izay manday ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko an'izay ihany no hitsara azy any amin'ny andro farany satria izao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izay nandidy ahy, izay holazaiko sy ho toroiko ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Koa izay lazaiko
dia lazaiko araka izay nolazainy indray tamiko. Amen. Alleluia. Ny teny voalaza an'Andriamanitra sy teny jorony Jesosy vavolombelona teto ry hava-malala dia tena mahazava ary tena mahaliana tokoa. Izao moa ry hava-malala dia namadmadika baiboly aho dia io ny teny hitako ary tena nahatonga sainao. Ohatrany hoe teny lazainy Jesosy izany, afatra ny teneny. Ny teny hoe izay mino ahy, izay naniraka ahy, izay lazaiko, ny fahazavana, izay mandre ny teniko, izay mitandrina ny teniko, izao tonga eto amin'izao tontolo izao, amondry ny very, ary izay mahita ahy dia ahita fahazavana, izay mino ny teniko dia ho voavondry. Ary izy tonga teto an-tany tsy mba hitsara n'izao tontolo izao fa hiteny marina amintsika. Ary izay teny avoakany vavany dia teny avy amin'ny ray. Jesosy ray zany dia ray ihany. Tsika zany rehefa mivavaka tsika indraindray miteny hoe miteniteny rerina, miteniteny matsiaro irery, matsiaro malahelo sy ny karazana. Da didio nefa ry havana fa misy olona mahita antsika. Tsy irery zany itsika, indrindra fa rehefa mitomany ka tena malahelo ka miantso ny anaran'Andriamanitra, miantso amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tadidio ry hava-malala fa misy olona mitsindro anao io, misy olona mijery anao io, ary misy olona miheno ny teninao. Aza manay dia izay ny tonga ny tenin Jesosy hoe izay mino ahy, izay mankatoa ny teniko, izay mitandrina ny teniko dia tsy ho very ary hita fahazavana, ho afaka maizina ao am-posy ny alahelo. Nefa ry hava-malala, izany tenin Jesosy sy finoana sy fitiavany rehetra zany dia tokony mila tandremantsika, satria ao ny finoana an'ity fivavahana isan'andro ity, ao ny tenin'ny pasteur, ao ny tenin'ny zokintsika mampionina, ny tenin' reto ankizy reto isan'andro miteny hoe mitodia amin'Andriamanitra, mitodia amin'ny filazany tsara, enoy ny ramasina raha malahelo ianao, raha tsy ampy fitiavana ianao, raha tsy misy zavatra tanteraka eo ampelantananao izay angatananao. Izany anefa ry hava-malala tsy vitavita foana sy enikenoina foana sy enonoina foana fa tsy maintsy tanterahana ary ny fitiavan'i Jesosy sy ny lazainy teto hoe izay mino ahy sy izay manatanteraka ny teniko sy izay manaja ny teniko dia hita fahazavana mandrakizay. Le tenin Jesosy zany dia mila jaina sy mila katoavana. Ianao io zany raha meno ny teniny ianao ka mankatoa azy sy manaja anazy, inona moa zany hoe fanajana sy mankatoa ny fitiavan'Andriamanitra zany. Dikan'izany dia mila ovainao mihitsy ny toetranao, mila ovainao mihitsy ny fonao, mila tsy tezitra zany ianao, mila tazainao foana ny finoanao sy ny antsara panay anao,
mila vozonao isan'andro, mila mitodika amin'ny Jesosy foana ianao, mila mivavaka amin'ny anarany foana ianao satria zay zavatra angatahana amiray dia tsy maintsy miampita amin'ny Jesosy aloha dia zay vao entiny any amiray dia zay vao ho tanteraka izany. Nefa ny alohan'izany dia misy dingana tokony ataonao satria mila diovinao ny fonao, mila tsaranao ny ara-panahinao, mila makatony tenin'Andriamanitra ianao, mila manatra ny tenin'Andriamanitra ianao ary indrindrindra ihany koa mila montiny ianao, mila manatra n'izay tokony hajaina ianao zany inona moa zany hoe manaja efa tenenina betsaka eto le hoe mila manaja ny fomba fisakafoanana, ny zavatra hohanina, ny fijejojoana, ny fomba fitafiana, ny fomba fiteny, ny hatsaram-po sy ny karazana. Tsika mantsy rehefa malala rehefa tezitra izay na hoe ny devoly maka fanahy ny vaditsika na ny zanatsika na ny fomba fiainatsika eo manodidina atsika dia tena miasa mahery koa ary iny fitsapana iny indraindray tena tsy zakatsika ary tena ary tongotsika dia tena hoe ohatrany hoe delaisesa, ohatrany hoe tongotsika dia tafalavo ambany izay zany tena izy. Dia iny zany, iny fanahy iny zany mila arovanao, mila tandremanao, mila isan'andro ianao dia tokony ataonao mahery foana mba hidivanao amin'izany zavatra zany. Dia izay mahatonga an'ilay tenin'i Jesosy hoe ny iray izay naniraka ahy no nandidy ahy, ho lazaiko sy ho toroiko. Ary fantatro ny fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazainy koa dia lazaiko araka izay no lazainy iray tamiko. Ny fitiavana rehetra sy ny didy rehetra zany dia efa nitenen'i Jesosy ary ireo didy rehetra ireo dia avy amin'Andriamanitra, ny teniny rehetra ireo. Fa tsika zany raha te handrosa ny fiainana, raha tiantsika tanterahana zany hoe valim-bavaka, zavatra tsara miseho amin'ny fiainantsika dia tokony ho tandremantsika ny fanajana eo anatrehan'Andriamanitra. Tokony ho tandremantsika ny teniny, ny fitiavany, fa indrindrindra ny fankatoavana anazy. Dia izany ry hava-malala mba tiako zaraina aminareo fa mahafinaritra tokoa miaraka amin'ny Jesosy ary tena fitiavana tokoa. Dia ajao ny tenin'Andriamanitra ry hava-malala. Ajao raha tianao ho sambatra ianao, raha tianao hivala. Alleluia. Somary nisy tapaka kely moa le toriteny nefa matoky sy mino fa voarainareo tsara. Efa tany amin'ny fara mantsy izy teo vao misy tapaka izay zany hoe tapaka efa avy any mihitsy fa tsy eto aminay koa ny tapaka. Fa nefa kosa mino fa voarainareo ny hafatra efa farany zavatra anteny efa namarana izy tamin'iny fa ny zava-dehibe rehetra dia efa voateny daholo. Alleluia. Ary matoky sy mino fa voarainareo tsara ara-dalàna mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotra, tena mankasitraka ary tena hoe faly, tena faly faly, tena faly maheno hoe vao vita omaly ny batisa dia efa tonga sahady izy nitondra tenin'Andriamanitra ary tsy toriteny napetapetaka fa toriteny tena niomanana.
ka de makasitraka indrindra raha napavy tiana rakotoary zaka raha reny ny fanomboana de mahavelombolo ny hoavinao amin'ny fitoriteny a ary tazomy zao hafanamponao zao toizy zao hafanampo zao satria mahafinaritra be ahijoriko avimbelona aminareo a nandefa toriteny izy de tsy mety kely le misy tsy mety kely nanaovana an'izy tam'izay satria ambany loatra le feo tena ambany loatra ny teny mora loatra izy de tena hoe tsy nety mihitsy le izy zahana namboarina tena tsy nety mihitsy fa teno eo ihany de voasolony arinyan'ny tsikiny zany hoe ino moa no tiako tenenina le hafanampo le etaeta ngeza be tao anaty de tsy nahasakana anazy hoe nanao izy a tsy kivy izy hoe tena tsy mety fa mila verina de eo ihany de efa vitany namerina azy ary de nampahirintsika rehetrarehetra de misaotra raha nabafy tiana rakotoary zaka de Jesosy amaly fitianao hitanao fa alohan'ny batisa mandalo ady tsika fa aorian'ny batisa de efa nivokatra vokatry ny fandresena amin'ny ady indray ny raisina ary de tsy toriteninao farany fa voalohany a de efa ao ny torinao a efa amin'ny groupe zay maharesy sy raha teo anao a afaka ray volana mahery andray anao vao mivelona satria efa miamitombo ihany nisy mpitoriteny eto a de ny toriny anankiray a efa afaka satria efa mihoatra ny 30 a de efa afaka ray volana mahery andray nareo a vao tapaverina isaorantsika n'Andriamanitra fa mampitombo atsika tsikelikely eo Andriamanitra mitombo tsikelikely eo nisy atsika mitombo tsikelikely eo nisy anareo a isaorana Jesosy fa avy aminazy a ny zavatra rehetra alleluia de maharetatra amin'ny farany a de ataovy foana mandrosoa foana hatrany hatrany a fa tena misy vokany tokoa ny fanaovana asa n'Andriamanitra tsy verimaina ary resy lahatra manokana fa tena Andriamanitra kasitraka anao tam'izay asan'Andriamanitra vitanao zay misy olona voakasiky ny toriteny iny de nao ny propren'Andriamanitra nampiasan'Andriamanitra teto mikasika azy ao amin'ny fotoana renao indray andro any hoe za zany a ny dirako voalohany teto a nisy olona zay nitoriteny a de tiana rakotoary zaka moa de tonga de nakasika ohatr'izany angety nareo zao a mety tadidinareo daholo taminareo voaniditra teto zao a izavy ny mba toritenin'iza ny aminareo taminareo voaniditra teto zahako zany a toritenin'ny mama Valitina ny eniko voalohany teto na zany a toritenin'ny Ferina Rakoto ny eniko voalohany teto de ho avy ny fotoana isiteny an'izany mihitsy eto hoe ny zany ny toriteny eniko voalohany a de toritenin'ny Tiana Rakotoary zaka de tadidinao amin'izany fotoana zany indry nampiasain'i Jesosy mampahery atsika zany a mampahery anareo zany de tahin'i Jesosy ary de misaotra anareo koa mampahery andry zareo a fa fampahirezanareo reo tena zavatra ngeza be mihitsy fa ataovy foana za miteny reo foana hoe zao tsika kasitraka an'ireny olona reny satria tsy verimaina reny a tsy zava-poana reny a fa ao ambadiky reny toriteny aminareo reny a raisinareo hoe misy olona tena lany adiny firy manomana toriteny atolotra atsika eto de mino fa hitandrareo ny teninareo mahakasitraka azy reny a de misaotra satria nareo mampahery azy de mbola vonina indray ondry zareo a anao ny tsaratsara kokoa ao arinao saotra raha nabavy Tiana Rakotoary zaka de Jesosy ania ombanao alleluia raha tsy diso a aloha rehefa tsika rapitso ny famitinana fity a fa misy famitinana fity mantsy ao fa ataotsika rapitso a ny famitinana ny endra nabavy tsiry amboaramelo de toriteny zany zao ny tsiry amboaramelona hoy zany a toriteny $100 hitany $100 zany fa efa mpanompon'Andriamanitra koa zao ny olona nahen'ny toriteninao voalohany de neny Kodaleony fitsona vavolombelany Lovely alleluia mafinaritra nge zany mafinaritra be zany de mitoriana amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana de mamafaza foana fa ny teny afafontsika reny misy olona iantefan'ireny foana ny ambadimbadika any alleluia
jauna faharoambe folo moa izy fa tsy fatelo folo fa somary diso fiteny kely izy a minambara izy misy latsaka jauna faharoambe folo andiny efatra amby efapolo miaran'i Jesosy eto ry teny sabatany nidirany ama voalohany teto mahafinaritra zany ay ny mami zany tamin'ny 2020 tamin'ny 2020 moa zany maminy teto mahafinaritra zany jauna toko faharoambe folo a andiny fahavatra amby efapolo izay mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jesosy niantsika nanao hoe zay mino aho de tsy zany noany fa zay naniraka ary zay mahita de mahita zay naniraka za tonga am'izao tontolo zao fahazavana mba tsy toetra maizina zay rehetra mino aho ary raha misy mandreny tenako ka tsy mitandrina za tsy mitsara azy andranampavy marina tiana ny mari zao tadidiko tsara mihitsy zay misy andratany mampiony zay na tonga azy teto voalohany ary ny mpavy mari zao anisan'ny nanaovana vavaky fitiny na tonga ny misy fity teto halleloia mahafinaritra zany de naelona koatra zany tsy eo manao zay mampitsikitsiky fa tsy mibilagy korytsika eto fa tena mitory fa manao an'izay itsikitsika tojo le tamitsika mbola nanao tamin'ny Ekimedia mbola nanao talomatsitsika hoanareo izay mbola tsy nafantatra nisy kanto hoe Ekimedia miaraka amitsika eto ato amitsika ato de ny alefa amin'io a film masina tamin'izany mbola nisy an'le diffusion io moa filazana izy iny de maraina amparivan'ny andro a mialohan'ny isy ny fandala de mijery film nareo mijery dessin animé mijery tantara ao amin'ny baiboly de zay zany natonga ny tojo teto ya de vakiko tena Andriamanitra za tonga am'izao tontolo zao a ho fahazavana fa tsy toetra maizina zay rehetra mino aho ary raha misy mandreny tenako ka tsy mitandrina za tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara zao tontolo zao a fa hamonjy izao tontolo zao zay mandahaka tsy mandreny tenako de manana izay mitsara azy niteny zay nilazaiko azy ihany no hitsara azy amin'ny andro farany satria za tsy niteny ho aho fa ndray izay naniraka izy no nandidy ary izay nolazaiko ary izay izy nandidy ahy izay ho lazaiko sy izay ho toriko ary fantatro fa fiainana mandrak'izay ny didiny ko izany nolazaiko de lazaiko arak'izay nolazainy indray tamiko halleloia amen zao a nareo rehefa le amin'ny pasika de mazava ho azy fa tsy maintsy mandefa MP aminay nareo miteny hoe ho avy a mba hitana anisan'ny olona ho avy mivavaka mafy mihitsy zay nareo any Allemagne sy nareo any Suisse mba ho afaky no tonga amin'io a de ho feno ny fifalitsika halleloia de miteny aminay meloa zany nareo zay ho avy de ny tena marina koa ny someva moa iny de efa tamin'ny lamba bleu foana iny halleloia lamba bleu za mitondra tomobily amin'ny toriteny iny anazy na kasika anazy voalohany teto de voniditra izy de tonga tena manana Andriamanitra valim-bavaka tadidiko mihitsy fa anisan'ny olona nahazo valim-bavaka aingana indrindra teto zandranam-bavy soa meva zany halleloia tsaroko doriany nareo reo de miteny melotsika ny radio atsika koa de tena elana tsiny fa tsy mandeha indray izy aloha zao tsy mandeha indray aloha ny radio fa misy tsy mety indray amin'ny lafiny teknika rehefa amin'ny tsoela manomboka amin'ny volana marsy io de hiezaka tsika hiverina anao izavy izy nefa teto tamin'ny Aki radio manao live ny radio zay mandeha zany hoe tsy miheno am'le site web atsony io lafa tonga de amin'ny compte Aki radio mandeha ny radio tontolo ny andro isaky ny adiny efatra izy tam'izany avozina iza nefa nieno teto tam'izany ka raha sitrapon'Andriamanitra raha mbola misy olana foana ny site web atsika io a dia alefatsika live amin'ny Aki radio indray a Erika zao nieno tam'izany alefatsika amin'ny iny le lamba bleu
iny koa ny randranabavisarylinina de iny koa zany ny randranabavilina iny ny atao hoe lamba bleu so amefa namorona n'iny hoe lamba bleu na raha n'iny de za manao solomaso iny de le mitoriteny ny amin'ny fiavian'i Jesosy iny ny androdinina hono my andomamy efa ela zany andomamy zany fa tamin'ny 2018 zany tamin'izany zany ny rodinina nefa teto halleluia satry foana resaresaka mamaly ny commentaire nareo fa tsy miroso amin'ny toriteny any sika za mantsy manary ohatra mamaly ny commentaire nareo de mbola tsy miditra anaty toriteny satria rehefa tena efa tafiditra ato de raha vao miditra any amin'ny commentaire nareo de lasa very indray tsy tadidiko zato efa miantitra nakasika ny rika koa ny lamba bleu hoy Jesosy zay mino aho de tsy zany inony fa sina iraka raha mino an Jesosy zany tsika de mazava ho azy tsy azabaina intsony zany mino an'Andriamanitra satria Jesosy de nirahan'Andriamanitra rehefa n'Andriamanitra nampidin'Andriamanitra de tany toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay toka Andriamanitra ny nanome halleluia 2019 zany iza mbola tsy nahita toriteny lamba bleu iny betsaka nafantaran'olona anazy efa 20 000 vues mahery zao izy iny efa misy amin'ny dika efa misy adika teny amin'ny teny frantsay ary lamba bleu tokony efa mahita am'izay zao raha nampavinena maheno soa mba misy mandefa anazy amin'ny lay enena maheno soa tsika efa mampalahelo izy mbola tsy nahitany lamba bleu fa de iny ny anisan'ny arato tena nitondra olona betsaka ndeto amin'ny fandarantsika teto iny lamba bleu ny ary iny de famangin'Andriamanitra andeha hiasa tamin'iny de andeha hiasa ozy ianareo de tena reko mihitsy famangin'Andriamanitra hoe raiso i telefônina io torio ty teny ty fa ho avy Jesosy akaiky Jesosy de to tena asiko telefônina de sady lalany andeha hiasa any tam'zany mbola niasa tany Paris de lalana makany Paris no mitory teny voakasika mihitsy ny foko tamin'iny satria tena famangin'Andriamanitra halleluia hitra mitory teny an'izay tsika halleluia dia zay mino an Jesosy de tsy Jesosy zany ninonao fa Andriamanitra tsy possible zany ny vavahantsika amin'Andriamanitra nefa tsy notsika an Jesosy misy ndray mino an Jesosy fa tsy manisy voninahitra n'Andriamanitra de tsy maintsy miaraka Jehovah'Andriamanitra de Jesosy zanany de ny fanahiny ny fanahy masina halleluia andiny fa 580 ary zay mahita de mahita sy naniraka mahita an Jesosy na de mahita an'Andriamanitra betsaka ny olona nahita an Jesosy tamin'ny Jesosy mbola velona fa Maria sy Josefa nitany sy ny rahalahy sy ny anabaviny tsy le tiva ilay zanaky ny mpandrafitra fa ry Petera kosa nahita an Jesosy hoe ianao ny zanak'Andriamanitra halleluia mahafinaritra ary ianao tokony mahita an Jesosy ianao de tokony ahita an'Andriamanitra ianao halleluia andiny vahina amby efapolo hiditra amin'ny toritena zay za tonga am'izao tontolo zao fahazavana mba tsy toetra amin'ny maizina zay rehetra mino na tokavan'i Jesosy teto de hitondra hazavana maizina ty zao tontolo zao ty efa maizina ty zao tontolo zao ty tany amin'ny Genesis tany de iny nataon'i Jesosy iny nataon'Andriamanitra nandefa teny misy mazava de nisy mazava Jesosy tonga teto am'izao tontolo zao io fahazavana Jesosy de tenin'Andriamanitra halleluia de mitondra fahazavana fa nino ny tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao fa Jesosy ny tenin'Andriamanitra tonga ianao io zany zao mandray tenin'Andriamanitra io
dia mandray an' Jesosy ianao. Halleloia. Ao ana raha mandray an' Jesosy, raiso ny tenin'Andriamanitra, fa Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Za toka amin'izao tontolo zao fahazavana mba tsy toetra maizina izay rehetra mino ahy. Ny tanjon'i Jesosy, ny natokavan'i Jesosy dia ny hamindra toerana antsika. Miaino anatin'ny maizina. Fiainana maizina ngeravana ny fiainana tsisy an' Jesosy. Rehefa mbola tsy ao am' Jesosy ny olona dia mbola manompo sampy, mbola manao adalàna fahotana izany, miaina anaty aizina. Ny toerana rehetra izay hidiran'i Jesosy to dia misy mazava. Misy fotoana za miditra anaty tranon'olona. Misy olona zay misy fety zay ilay andro tao Paris tao. Dia niditra tao anatina tranona olona millionnaire. Mbola tsy milliardaire izy mety mety milliardaire koa eto an-dafy. Anniversaire an'io rangahy io tamin'izay. Dia niditra tao amin'ny trano hoe trano ao ampovoan'ny Paris ao tena amina immeuble be mpanan-karena be zay. Dia tao anatin'ny fety io tao daholo ny hitanao olona plaza vaovao amin'ny télé, plaza météo, reny olona mpira malaza be hitanao amin'ny télé reny olona mpanao atsikana reny, tena reny olona mpilatro, mpanao sarimihetsika tao feonany mpanan-karena tamin'izany. Zay rerina tsy mpanan-karena tao tamin'izany. Fa izao miditra anatin'ny trano io dia izao no tena zavatra variana avy nahita an'izy. Ny rindrina ozy ianao mainty daholo ny lokon'ny rindrina rehetra ao an-trano. Io rindrina io zany izao mainty daholo ny rindrina rehetra, varavarana mainty. Mainty tena miditra ao trano tena. Dia ny jiro ao ilay hitanao hoe jiro loatry ny mazavazava somamby samy. Nefa tranona mpanan-karena be. Tranona mpanan-karena be mihitsy. Dia maizina ohatry ny hafahafa zany. Vao miditra an'ilay trano dia izay zavatra tsapanao voalohany maizina. Ny rindrina to dia maizina. Rindrina to dia mainty. Ny ino dia izy ity? Ny moquette tonga dia grenat. Dia jiro tonga dia le jiro ohatry ny maizina ohatry ny te mahita fifaliana ary anatin'ilay izy. Vao niditra dia izao zavatra tsapako. Tena tsisy Jesosy ty toerana ity. Misy dikany. Tsy tia mazava. Hitanareo efa mahita anareo ny mpanao mazy rehefa manao fampisehoana dia amina toerana maizimaizina, tsy tia zavatra mazava. Ny akanjo mainty, lobaka mainty, kravaty mainty, kiraro mainty. Mpanao mazy ary mpanao atsikana sy ny sisa ireny. Tia toerana maizimaizina. Rehefa misy olona tany amin'ny toerana nisy anay taloha, io olona io olona satanista, olona tena mpanompon'ny satana. Dia ny tranon'io olona io tsy mivozany mihitsy ireo varavara, tsy tia mazava. Tsy mivoatiny hoe tsisy olona foana ao amin'ilay trano nefa misy olona ao. Ao izy fa tsy voaina zany io. Dia maizimaizina tsy tianao tsara fa ny olona mbola tsy manana Jesosy na ny fijeriny maizina, na ny fisainany maizina. Hoy ny tena Andriamanitra rehefa kitsika any amin'ny Jaona 4:7. Jaona 4:7 andiny 9:10. Hoy ny tena Andriamanitra hoe ty aloha misy zavatra mariako mialohan'ny hamakitsika an'io.
am'le jauna faharoa lohany mankitsy le jauna fahatelo hony ten'Andriamanitra iza toka am'izao tontolo zao fahazavana mba tsy toetra maizina zay rehetra mino aho ary raha misy mandreny teniko ka tsy mitanina za tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara zao tontolo zao fa hamonjy zao tontolo zao faly daholo ny ilay Jesosy tsy mitsara. Halleluja. Nareo mpivavaky reo ihany no mitsaratsara nefa Jesosy iza tsy mitsara anay am'le zavatra ratsy atao io fa Jesosy tena amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fasivy amby folo ny tena Andriamanitra manao hoe zao ny fanamelohana fa tonga am'izao tontolo zao mazava nefa alohan'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany fa zay rehetra manao ratsy de makahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa andrao hita miariary ny asany fa izay manao marina kosa de manatona ny mazava mba haseho ny asany fatao amin'Andriamanitra izany. Hitanao any an-danitra de zao mazava tsisy alina intsony misy mahafinaritra ano moa mampina rire tanàna ny maraina tsisy alina intsony eo ny antsika ry olombo avonjy misy roatra zay any an-danitra zany de zao mazava tsisy alina intsony satria maninona Andriamanitra io Jesosy io nidina Jesosy teto tany satria nidina teto ny devoly tena mafiaizana de maizina miainana tezina ngery dadarabe zany re avany ny toriteny io salamo fasivy amby folo amby zato andiny fadimy amby zato de miteny fa fanilon'ny tombo sy fanazavana lalako ny tenao tenin'Andriamanitra io mitondra hazavana rehefa ny tokantranonao no tafiditsy ny tenin'Andriamanitra tafiditsy ny filazantsara de misy hazavanao mbola miainana tezina ny olona anaty fanompontsamby mitsoraparapaka mandeha any anaty maizina ny fiainan'ny olona mbola tsisy Jesosy de mitsoraparapaka any anaty maizina fa ny fiainan'ny olona ray idiran'ny Jesosy de manomboka misy hazavana de manomboka mazava de mandeha amin'ny mazava fa zao ny fanamelohana hoy ny ten'Andriamanitra ny fahatongavan'i Jesosy voatonga fotsiny Jesosy de efa fanamelohana ny antony de zao ary iny efa izy miteny tsy tsara ozy izy no nandehanako tsy tsara ozy izy no tsy tonga hitsara zao tontolo zao fa tonga monjy izao tontolo zao Jesosy tsy hoe tonga de mitsara ino de ahoana fa ny nahatongavan'i Jesosy de zao fantatra reo olo reo fa olona ao anaty tsy fataterahana daholo de nahatongavan'i Jesosy hamonjy an'ireo olo reo hiala am'izany de nitondra vahaolana de ny filazantsara nitondra toriteny vahaolany hanohanana tsy ny mofiany ny veloman'ny olona fa niteny rehetra zay loaka ny vavan'Andriamanitra nitondra loharano ilay miboiboika tsy mety ritra halleloja le ranonaina halleloja tonga aloha Jesosy tsy tonga de mitsara aloha ny ataony fa maninona fotsiny mitondra hazavana fotsiny aloha mitondra famonjena tonga ianao zao tonga amin'ny fiainanao Jesosy mbola anatin'ny faharatsiana ianao mbola anatin'ny tsy fataterahana ianao raha ohatra tonga de hitsara Jesosy de tsy nisy toriteny natokana ho atsika ato anatin'ny faharatsitsika zany ratsy nge fa zao ny zavatra nitranga zay taloha de zay mivady miaraka amina tanora ao am-piangonana tam'izany maromaro mety telo tomobily efatra tomobily mandeha mitoriteny eny Analakely eny amin'ny misy ny zanaky ny alina eny fa mahakasika fo ny mahita hoe iny misy vehivavy janga mangetahita toriteny ka raha tonga hitsara Jesosy de zao tsisy toriteny natokana ho any reny fa tonga aloha Jesosy hitondra famonjena ho an'ny olona analany olona ao anatin'ny faharatsiana halleloja raha mitonga de mitsara Jesosy tsy mahazo mihany toriteny zany nareo jereo ary tianareo ohatr' zao
tsia za aloha andro fa zany zina wirida zany a tonga soa ianao a alleluia fa Jesosy tonga aninona hamonjy aloha mitondra famonjena inona famonjena entin' Jesosy raha anaty lavaka be ny olona anankiray anaty lavadrano any de tady ny ilaina ampiakarana azy ranona ny olona de rano sy sakafo nomena azy boka androsa ny olona de vola nomena azy nampahandrosa gandra ny olona de famelan-keloka ny ilainy fa renitretreny de mitondran' Jesosy tenin'Andriamanitra amonjy ny olona ny tenin'Andriamanitra tsy teny hitsarana ny olona fa teny amonjena ny olona hoy Jesosy hoe za tsy tsara natongavako fa amonjy somary lalina ihany izy a azonareo tsara ihany izy a zaho zy izy a tsy tonga hitsara izao tontolo zao a fa amonjy an'izao tontolo zao inona le famonjena nentin' Jesosy teny mitondra filazantsara izy mitondra ny tenin'Andriamanitra izy voainga antsika neny tamin'ny herinandro anakatolory ihany fonao raha tolotra an'Andriamanitra ny fonao idiran'Andriamanitra ny fonao idiran'Andriamanitra ny fiainanao vojen'Andriamanitra ianao tsy mahita lalaka lenao de mitondran' Jesosy anazavany lalanao ny tenin'Andriamanitra naony ianao mangeteta fahamarinana ianao teny mena ianao ny teny alleluia fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe na de zany aza nataon'i Jesosy a any am'le Jaona fahatelo teo de zao ny zavatra nitranga Jaona toko fahatelo a filazantsara Jaona toko fahatelo andininy faha 9 izao ny fanameloana fa tonga am'izao tontolo zao mazava tonga am'izay zany le mazava taloha ny olona tsisy safidy afa tsy maizina de tsisy ninona afaka nitsarana azy ke maizina iny amin'ny azonatray fa nefa nalefa am'izay ary tonga am'izay mazava ny olona anaty aizina fa io misy mazava nanaty safidy am'izay zany ny olona hoe za hijanona atao amin'ny maizina na zaho any amin'ny mazava raha andeha anatona ny mazava ny olona alleluia raha andeha anatona mazava ny olona de nandray le famonjena raha tsy nentinandray le mazava ny olona de nandray fanameloana satria Jesosy tonga anafaka atsika fa sika tsy nentina fahana tamin'ny alalan'le fahazavana tamin'ny alalan'le tenin'Andriamanitra de mivadika fanameloana re teo am'izay lasa fanameloana le izy satria rehefa tsy namaly ny antso ny olona de fanameloana miaina anaty aizina ny olona ravana mbola miaina anaty fanimpotsampy ny olona ravana ary ny olona rehefa miaina anaty fanimpotsampy de miaina anaty aizina za mahafantatra olona tsy lavitra anay moa zany tena na hanompo sampy le ray aman-dreny tany aloha miaina anaty sampy fanitarana to de miaina anaty aizina oa miaina anaty aizina ny sasasasany any ny tafavoaka anaty aizina satria naniny tonga Jesosy tondra an'le mazava androany zany teteny aminao ho voaeloko ianao sa ho voavonjy ary am'ilay tenin'Andriamanitra zay nijerentsika teo tamin'ny voalohany teo a Jaona faha 12 de ozy izy Jesosy raha misy ozy izy 7:7 am'le Jaona toko faha 12 teo raha misy mandreny teniko ka tsy mitandrina za tsy mitsara azy de aza faly ay Jesosy aza Jesosy ary tsy mitsara nefa za tsy miheno tenin'Andriamanitra tsy mitandrina tenin'Andriamanitra fa izy Jesosy izay manda ka tsy mandreny teniko de manana zay mitsara azy misy efa mpitsara voninao
hitsara ny olona zay tsy hoe ny tenin'Andriamanitra. De izy le mpitsara ny teny zay nitoriana taminy any. Firy zay ny tenin'Andriamanitra renao sa manao an'izao, ndao anao an'izao, zao de tsisy ny anotsika reny. De reny a tsotra. Halleluia. Tiako mijery toriteninao io fa za miasa amin'olona tara foana mbola 2 ny androany jereko. Halleluia. Fa androany androany zany ianao nijery de manasanao foana zay. De ho tsarovana eto mihitsy farapitso zany 3 de raha bakapitso efatra de raha de ho voisy eto foana fa de tonga ava soa ianao raha vavy zinao irida faly zay mandray anao. Halleluia. Riavana le teny lavin'ny olona ihany no hitsangana hitsara azy. Zay zany eto mitoriny ataonay. O riavana andana ny fahamasinana elao ny fitsangatsangana elao ny fanimpotsampy elao ny tsy fahamasinana elao ny fijerojejony de afaka tsy henonareo reny. Fa tsy zany hitsaranareo. Tsy Jesosy ny hitsaranareo. Fa iza ny hitsaratsika? Andriamanitra. Inona le fanadinina ho alantsika? Ny teny zay nenontsika ihany. Ny teny zay nenontsika ihany no anadinana antsika riavana malala. Ny teny zay nenontsika nefa tsy mitandremantsika reny ihany ny anadinana antsika rahatray. Ary zay no lasa atonga izy ho fanamelohana. Raha verenantsika vakiny le Jaona 7 teo. Satria insisteko kely iny Jaona 7. Zao ny fanamelohana tonga am'izao tontolo zao mazava nefa alohan'ny olona ny maizina toy zay mazava sy ratsy ny asany. Fa zay rehetra manao ny ratsy de makahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava. Fa andreo hita miharihary ny asany. Fa zay manao ny marina kosa de manatona ny mazava mba haseho ny asany fatao amin'Andriamanitra izany. Ny olona manao ratsy mahita tsirony ao anatin'ny fanaovan-dratsy tsy tia mazava zany. Aleo maizina foana. Ny Jiolay zao any Madagasikara ny olona menomenona jirama. Jiramaty. Zao, jiramaty ianao ohatra zao. Fa ny Jiolay saotra jirama. Saotra. Mandefa ny jirama, ho tapaka ny jiro amin'ny anina. Ny olona kivy. Ny Jiolay, zany ohatra zalahy. Tapaka andreny manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 de efa aisinareo ny andeha. Zay tsy ambodin'ny sotra. Zay efa iry faly ny Jiolay. Kivy ny olona tapaka ny jiro fa ny Jiolay tena mandihy. Ary nao asiana poto azy. Nampimeanahako sady nampalelo nahita ny zavatra tamin'ny tany Madagasikara hoe mitaraina zany ny olona hoe tanàna nisy an'izay fa tsy hitako nandalo teo Bamaso. Mitaraina zany olona maizina be fempanendaka le tanàna de nasiana poto misy jiro. De ny alina iny de efa nisy nangalatra le ampoule. Mafy iny zany riavana. Mafy any amintsika. Tsika mety miteny de misy olona koa tena tsy tia mazava mihitsy. Nefa tsika rehetrarehetra tamin'ny voalohany tsy tia mazava daholo. Satria le mazava maninona mikitikitika an'le fahotana. Tsoloviny le mazava hita daholo miharihary ny amintsika de tsy tiatsika iny. Alao ihany le anaty maizina tsisy mifampijerijery zany fa samy manao ny banga ame alina. So misy tsy mahay koa dia zany banga ame alina, efa banga izy de amin'ny atoandro izy mazava ny andro. Na mampimesala amin'inona. Efa amin'ny alina zay tadidiny daholo am'izay nampimeta amin'ny atandro. Tsika me am'izay izy efa alina tsisy maninona tsony ny efa mibanga. Ele hoe mba manara ohatrotry mibanga ame alina. Verena tadina am'izay zay nampimeritra tamin'ny atoandro, izy reo mofandrina amin'ny le tamin'ny alina nampimety koa iny. Efa amin'ny atoandro izy tsy samy mety satria mbola mahamenatr'olona. Riavana malala. Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao tsy te hiala ao anatin'io maizina io. Betsaka ny olona tsy te hiala amin'io maizina io ary tambatambazana mihitsy ny olona any ambanivohitra mialao anareo. Mialao anareo amin'io
sampisampinareo tsy tiany olona vo iny kitiana misy olona nge tena tesitra mihitsy rehefa ray aman-dreny ambanivoatra vo teneninao resaka hoe miala amin'ny sampy zany tsy afaka misaraka amin'io mihitsy reo manandro isaky misy zavatra ho atao anangatrano manandro mandeha mpanandro andevina mandeha mpanandro mariazy andeha mpanandro efa zavatra tandravadikoditra sarotra miala zao anefa ny olana sady iaina anaty maizina foana ianao raha misavian'olona ianao dia mosavy ny voahana anatin'ny mosavin'olona ary tsy miankina amin'ny herinao nefa miankina amin'ny herin'ny dadarabe toy dadarabe mahery be le sampony fa tena akola amena anakolo ty vo vita nefa ianao raha makaty amin'ny mazava tsisy fahavalo majanona alohan'i Jesosy tsika mitondra hazavana io ary ianao tonga aminao ny fahazavana dia tsisy azo ny maizina atao aminao tsony tsy sampotra eo aminao ny maizina ianao ry havana malala ao tokantrano ao ataovy mazavazava zay tena toerana tianay ny tokantrano hoe mazavazava tena jiro mazava na mandany courant nay ataony le mazava tsara reny mamirapiratra tsara ao an-trano alleloia tsy tia zavatra maizimaizina zany ary havana ady teny aminao androany aza vela ho tonga fanameloana anao ny fahatongavan'i Jesosy fa tena raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao halleloia ho Jesosy ato amin'ny any amin'ny Jaona toko fahavalonge andininy fahadimy amby folo ianareo mitsararaka amin'ny nofo izaho tsy mitsara olona na dia ray akory aza ary na dia mitsara aza dia marina ny fitsarako satria tsy irery mbazaha sy ny ray izay maniraka zany hoe ny tena marina raha tsolony zany dia zany dia Jesosy tena mitsara alleloia verenantsika ny amin'le Jaona toko faharoa ambin'ny folo teo raha mandre ny tenin'Andriamanitra zany tsika nefa tsy mitandrina dia tsy Jesosy no mitsara atsika fa le teny zay foana hoany teny antsika zay rehefa miteny hoe nareo raha nabavy manana fahamasinana aza manao andreny zipo kely reny nareo mitsara ivelany aza mihinana biby maloto nareo fa efa tenen'Andriamanitra hoe aza kitianareo kory ny fatiny reny nareo mitsara ka tsy izay no mitsara Jesosy aza tsy mitsara ko izay ny tsara fa izy no mitsara le teny zay nitoriana io tenin'Andriamanitra io ary teny avy amin'Andriamanitra hevitr'Andriamanitra Andriamanitra zany no mitsara ka zany te teny amintsika rehetrarehetra hoe tandremo ny tenin'Andriamanitra ry havana malala fa hiankina ny fiainantsika andiny fahavalo izay mandahaka ka tsy mandray ny teniko manana mitsara izy ary teny izay nolazaiko zany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany tsy androany eto kitenenanao zany hoe safidy malalaka ny atsika androany ny androany aloha mbola safidy malalaka hitandrina ny tenin'Andriamanitra ianao na tsy hitandrina samy mbola velona ihany tsika mbola velona ianao nge zao mety hoe zany hoe zahay raha nadarato tsy mila manao an'izany zavatra teneninao zany koa zay dia efa tahin'ny tompo afaka tahin'ny tompo ianao afaka velona ianao azonareo zany afaka velona tsara nareo na tsy manao sitrapon'Andriamanitra ary afaka mbola mandeha tsara ihany ny asanareo na dia tsy manao sitrapon'Andriamanitra azy fa ny zavatra tsara fantatritsika dia zao io zavatra io hitsara tsika amin'ny andro farany tambatra io ary iseo anolohan'ny fitsaran'Andriamanitra dia io teny io amin'izay ny hitsara tsika
Miteny iny tsaratsika. Nefa fiteny iny teny marina. Ny ten'Andriamanitra dia marina ary tsy voafafa ary tsy voaova. Amin'ny andro farany, mila mieritreritra an'izay andro farany izay tsika. Mila mieritreritra an'izay andro farany izay tsika. Satria izaho tsy niteny ho aho izy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy ahy, izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra torian'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra tao amin'ny Baiboly, toroin'i Jesosy rehetrarehetra ireo, dia tsy izy akory fa avy amin'Andriamanitra ihany. Hevitr'Andriamanitra no ampidinina. Hevitr'Andriamanitra no omenantsika ampilazaina amintsika, ampitaina amintsika. Raha tsy mino an' Jesosy zany ny olona. Tsy mino ny mpaminany, tsy mino ny apôstôly, tsy mino ny irak'Andriamanitra, dia tsy mino an'Andriamanitra. Ry havana malala, zavatra tsara fantatsika nefa zao tsika ho tsaraintsika, iseho anoloan'ny fitsarana tsika. Ho mafy ny anadinana ny olona amin'ny teny rehetrarehetra izay henony io a. Fa za maniry tsy ho ianao nisan'izany, tsy isika nisan'izany. Alleluia. Andiny fadimapolo. Fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay nolazaiko, koa izay lazaiko, dia lazaiko araka izay nolazainy iray tamiko. Ry havana, ny didin'Andriamanitra dia tsy didy fa fiainana mandrakizay. Ny fitandrevana ny didin'Andriamanitra, ny fankataovana tenin'Andriamanitra dia tsy inona akory fa fiainana mandrakizay. Fahasoavana ho aho, fahasoavana ho anao. Teo any an-danitra be ianao. Teo any an-danitra be ianao, tsy ho voaheloka, tsy ho melohana ary tsy ho tsaraina. Azonao atao tsara. Alleluia. Ndao-tsika akatody tenin'Andriamanitra. Ndao hitandrina ny didin'Andriamanitra, fa ny didin'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay. Azadino fa resakintsika teto androany, fa tsy maintsy iseho anoloan'ny fitsarahantsika, na izana ianao, sosika mbola afaka velona. Amin'ny andro farany, andalo fitsarana daholo tsika, ary ho adinina anao daholo ny zavatra rehetra izay nitenenina. Amin'izany fotoan'izany, tsy Jesosy no tonga eo nameloko anao, fa ny tenin'Andriamanitra eo anoloan'Andriamanitra, amin'ny ny tenin'Andriamanitra eo anoloan'Andriamanitra izay tompon'ny teny no hitsarana antsika, ary amin'izany fotoan'izany tsisy ninona ho alokan'ny vavantsika intsony. Fo teny takan'Job tsika marina ianao raha miteny. Halleluia. Ka dia miteny anao ary androany hoe andao ho saintsaintsika fa ho tsaraintsika amin'ny zavatra izay henontsika io. Ho tsaraintsika manoloana ny tenin'Andriamanitra izay efa rentsika. Ho tain'Andriamanitra ny ianao matoka fa tsy ho fanamelohanao anao no nahatogavan'i Jesosy fa ho famonjenao anao. Raiso ny tenin'Andriamanitra, aza atao tsinitsinina, akatoavy tena akatoavy dia tanterao ny teniny, tanterao ny didiny, fa zany ho ahavelona antsika. Fa mbola ho tsaraina isika rehetra. Sotratsika nahatrehatra amin'ny farany ianiritsika dia hivavatsika be. Tombonandraikitra zato isan-jato ianao fa tsy hoe olona solafake. Raha ilalanao pôsy pilaty anao fa nandidy sy nanapake. Nitondra sy anoky anao no nantsone, ianao anefity ny tompotompone. Ny tena manamaivana ny aina, nefa mbola olanjaina. Rehatra ny andanitra ny anenikika ny ambela sy ny rany. Amoron'ny lanitra ny ety an-tany, tsy hainao erovy ianao no mankany. Ijoro anoloan'i Jesosy anao sakaize, tsy afaka hiala anao nao aiza nao aiza. Ny marina ny zimbazimbaina nefa mbola ho tsaraina.
misy azo iafenana tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety an-tany mbola hitsara ianao no jereny ny fiantraikanyzay rehetra natao hoe efa voangonany andro ny atongavanao e na ianao antrano ny raina mijaly mandraky izay fampisanany fahefanany mahitana ny fitiavan-teny tsisy ambolalana na mpitondra fivavana na mpitondra fireneny fa voasoratra ny zava-drehetre ndray andro any hoavy ny fandoava-ketre na ianao toy ny zanaka tranona itirana angano fahefanany fanambinane Andriamanitra no manome fa ny fampiasana sy fanadinane ny tsy afaka mobetabe zabatozanyeza ngelo izany ianao nefa niazakazaka makane minimana maivana ny aina nefa mbola ho tsaraina tsy misy azo iafenana tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety an-tany mbola hitsara ianao no jereny ny fiantraikanyzay rehetra natao hoe efa voangonany andro ny atongavanao e na ianao antrano ny raina mijaly mandraky izay ianao tsisy azo iafenana tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety an-tany mbola hitsara ianao no jereny ro malagasy no semosena no ny fitiava-pahefana sy fitiavan-teny hitsanganana melokanao de ahoana no ataonao hitsanganana melokanao ahoana no ataonao hitsanganana melokanao ahoana no ataonao loatsika raha hona malala ivavaky tsika am'izao fotoana zao dia ndao hoe tena hiteny an'izany tsika hoe Jesosy aloha tsy ho fanamelohanao anay ny fahatongavanao oka tsy ho fanamelohanao asy ianao ny fahatongavana mazava eo amin'ny fiainantsika fa raha tonga Jesosy dia tonga izy satria te hanafaka anao izy te hanova toerana anao hiala ao amin'ny maizina izy raha manaiky hiala ao amin'ny maizina ianao hifindra ao amin'ny mazava dia tsy ho fanamelohanao anao mihitsy ny fahatongavan'i Jesosy fa tena fahamonjenao anao raha mandray kosa ianao fa minitsy mitandrina dia ny tenin'Andriamanitra ny tsaranao amin'ny andro farany ary tsy tiako ianao ho tonga amin'izay toeran'izay fa tena tiako ianao hifindra ao amin'ny mazava tiako ianao tena hanana fiainana mahafinaritra tiako tena hanova ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra hanova ny fiainanao ny filazantsara aleluia
ivavaka tsika am'izao fotoana zao. Misaotra anao zay Jesosy, misaotra indrindra anao zay Jesosy satria tena tahinao zahay. Misaotra indrindra anao zay Jesosy satria tena ambininao zahay, tena momba anay enao, tena momba anay enao, ary soaranay ny anaranao lehibe zany. Misaotra Jesosy satria tsapanay isan'andro ny fitiavanao anay. Misaotra satria tena tsapanay sady tena renay fa mikasika anay isan'andro ianao. Da io Jesosy zay tompanomponao zay mihaino ny tenin'Andriamanitra isan'andro miaro toreto mba tsy ho diso fanantenana tsy ho verimaina ny fereta-toron'izy ireo. Fanapa-kevitra izy ireo ny andray, alleluia, andray le hazavana lehibe, andray ny teninao hitandrina izany dia ho voavonjy ny teninao ary manapatonga anao eny amin'ny rahona lanitra Jesosy dia handeha amin'ny mazava, dia hiaina anaty fahazavana, hiaina anaty mazava, alleluia. Ireto mpanomponao reto izay tsirairay avy. Misaotra Jesosy, azavelanao hoe izay zao ny anary an'izany fahasoavana lehibe zany, zany hoe mazava tonga eo amin'ny fiainanay zany. Misaotra Jesosy, akasitraka ny amin'ny fitiavanao e, akasitraka Jesosy malalo, hitondray fahazavana reto olona reto, hitondray hazavana reto olona ireto, halleluia, hitondray ny hazavanao zay Jesosy. Fa fantandray fa tsy tonga hitsara anao fa tonga hamonjy anay ianao, fa zavela ho tratra farany ho taraiky izay angatakandro na anao tsinitsinina ny teninao ka ho tonga aminay ny fitsarana, dia ny fitsaran'ny teniny fahamarinana izay zarany aminay isan'andro. Betsaka nefa naheno teto fahamarinana toriana isan'andro, fa mbola miny mitodika, mbola miny tsy mihaino riavana malala, tandremo fa io tenin'ny fahamarinana izay nitoriana taminao ihany no tonga hitsaranao aorinao. Raha isy ny fanapa-kevitra androany tenenay Jesosy io tena raisiko ianao le fahazavana, raisiko ny ten'Andriamanitra nazava amin'ny fiainanao, tombotsoa, tsisy afa-tsy tombotsoa na azontsika ao anatin'ny fankataovana ten'Andriamanitra, tsisy afa-tsy tombotsoa zany fiainana anaty mazava zany riavana malala, ny fiainana anaty hazavana izany dia tsisy afa-tsy tombotsoa zava-mahafinaritra, zavatra mirapiratra, zavatra mahafinaritra. Na ny alehan'ny tongotrao aza hitanao tsara ny ametrahana ny tongotrao, mifidiana hiala ao amin'ny maizina ka hifindra ao amin'ny mazava riavana malala, fa zany no nataon'i Jesosy tamintsika. Halleluia. Misaotra Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity, matoky anao zay fa tsisy na dia ray ala maina eto androany fa naharay tamin'izany teninao zany ka dia tahio tompo amoha avy zato eny tena antinay zany ny teny zany fa tsisy ho latsaka, tsisy ho veriny na dia ray azy, tsy azony devolotsaingoana na dia litera ray ary tamin'izay nitoriana teto androany ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy malalo, halleluia, amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena, ka andao mpandrotsika na vavintsika Roli Anisy avy any Allemagne, ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ranabavy Roli, anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo pastera, tahin'ny tompontsika rehetra izay nanaraka n'izao fandaharana mahafinaritra androany izao indray, dia mbola hiara ivavaka ary tsika ho amin'ny firenentsika. Endry tompo Andriamanitra ray mahery eo, rain'i Jesosy Kristy tompo, ary mbola rainay koa. Namorona nay zanak'olombelona, namorona ny tany sy ny lanitra, nampisy ny mazava sy ny maizina. Velom-pisaorananao indray zahay
amty androany ty fa mbola nahazo ny ainy ny teninao teto tsisy tsy salama mbola menao ny fahasalamana menao ny sofina nahay ny aino ary mbola menao koa ny fanantenana sy ny hery ary ny voninahitra niteranao zahay Andriamanitro noho ny fahasoavanao lehibe sy ny famindraponao aminay eny Andriamanitra mpamindra fo tokoa ianao ary mamela ny heloko izao tontolo izao raha vonina anaraka anao izy anaraka ny teninao sy iaino izay teny rehetra voalaza ao amin'ny filazantsaranao Tompo tena isaorana ianao mbola manana an'izany etaeta-po sy manana an'izany finonanao zany zahay amin'izao ane zahay tsisy iverin-dalana fa iainao ary petraka eo aminao mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy eo amin'ny raoanlanitra Tompo tsy tonga hiantso marina ianao fa mpanota zay bebaka ko ny fahotanay rehetra dia fa nosasanao ary maniry zahay Jesosy io tsy hiverina amin'izany intsony indrindra rehefa niditra tao amin'ny rano mibatisa zahay efa afaka amin'ny fahotanay ary efa velona indray ka manolotra ny tenanay eo anatrianao saotra Tompo noho izany teny rehetra ny oetin'ny mpanomponao teto izany fa mahavelombelon'ainy ary tena mampahery tena mamy be tokoa izany teninao izany ka samiditra ao am-ponay tsirairay avy dia ankehitriny Tompo mangataka ao amin'ny firenenay zahay i Madagasikara malalanay izay tsy foinay na tia tany lavitra zahay Tompo dia mitodika amin'io tanindrazanay io ihany mangataka zahay Tompo mba hanomezanao ny fahazavana tanteraka amin'io tany maminay io esory Tompo ny ratsy rehetra omeonao ny famindraponao izy Tompo hiditra amin'ny olona rehetra ao Madagasikara ny fanahy masinao sy ny fahasoavana ho tany mamy ho tany sambatra io Madagasikara-nay io ko ankehitriny Tompo fantatray fa tonga ao amin'io taninay io indray ny rivo-doza izany no angatahanay eto koa Tompo izany rivo-doza zany efa fantatray fa ho tonga nefa Tompo aza ataonao mahery mba omeonao ny fahasalamana ny rehetra izay mipetraka ao ary tsy ho azon-doza amin'izany rivo-doza izany ho tahaky n'ilay rivo-doza farany teo Tompo maniry koa izahay raha maniry mba tsy hisy intsony ny faharavahana tanteraka amin'ireo izay efa nahazo ny faharavahana n'io taninay io na province aiza zany na aiza na ny anindra tany na eo ampovoan-tany tenao no hitantana ny olona rehetra mahantra ny ao amin'ny tanay Andriamanitro ianao no anafaka an'izany fahantrana izany mifona ho an'ny taninay izay Andriamanitro mibebaka ho azy izay mamela ny heloko ny olona rehetra ao ianao Andriamanitro todio izy Andriamanitro satria na dia eo aza ny fahotana dia mangataka zahay ho eo anilanao lalandava ary andohalika eo anatrianao sy eo koaka eo anatrianao ny fanahy masinao ane hiambina an'io taninay io ny anjely masinao hitazona ny sabatra mahery ka hiady ho an'io taninay io mba tsy hisy itsony izay loza izay ampy izay Andriamanitro ampy ny efa nahazo mamindrafo amin'ny Tompo izany ny vavaka sambatra eto amin'ny anaranao Jesosy Tompo dia raina ianao Tompo dia raina fanamasina Alleluia sotra Tompo Amen. Alleluia mankasitraka ny andravavy rolitsika tanaty zambavaka matsiro tena nitona vavaka amin'ny firenena tokoa izy satria dia tonga indray ny cyclone mba hiditra ao Madagasikara ilay tena mazava ry havana malala tena hoe mba ho ampy ane zany hoe fivavahana amin'Andriamanitra fanompontsampy fivavahany diso karazana
fanompona maro zay sitrapon'Andriamanitra anatin'ny firenentsika io mba hampitsahatra an'izao aizina izay mandalo ny ankonana zao fa dia tena mandalo aizina Madagasikara Jesosy any omba ny firenentsika tapitra ny fandarantsika raha amin'Androalanitra Jesosy dia eo anetitsika raha pitso haly loatra izao indray ao anatin'ny fotoana manokana fangataham-bavaka alleloia zareo fotoanantsika raha pitso vavaka fiambian'oatra dia aveo misy fitondranam-bavaka zay rahantsika mampionona raha pitso misy nareo anatin'ny fandarana vao mandefa fangataham-bavaka fa tsy ny atoandro manjary tsy voavaky iny raha vao zay ny ataonareo satria misy mesazy hafa miditra dia manjary lasa sahirana isika misaotranao na hatrehanao hatramin'ny farany misaotranao rehetra mpandray anjara ranabavy Rodinina avy Koweït ranabavy Tina Rakotarzaka eto Frantsa ranabavy Rolia avaty Allemagne izay niaraka tamiko natotsin'izao fandarana zao misaotranareo koa nahatra teto fa raha tsy teto nareo dia nangingina rery teto zay raha pitsika ezaka hanomboka loloha fa tsy ho tara ohatry ny androany intsony samy tain'Andriamanitra dia fampitondram-bavaka tsika dia samy mahery daholo raha pitso matoria mpiadanam-po ampilaminatsaina daholo indray rehefa efa vitanao ny anjaran'Andriamanitra samy tain'Andriamanitra mahereza isika tsirairay avy halleluia amen